Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Jesosy Kristy avy amin'ny ray. Jesosy Kristy avy amin'ny ray. Zany no misongadina amin'ity mofinainantsika ity. Filazany tsara araka ny Jaona 9 andininy 2:20 hatramin'ny 7:20. Jesosy Kristy avy amin'ny ray. Efa fantatsika hatrizay fa manomboka amin'ny Jaona 9 dia nanao sesilany ny fankalan'ny olona an Jesosy. Vao nanomboka nanao an'ilay toriteny mahakasika ny mofinaina, nilaza hoe ny tenako no tena fihinana, ny rako no tena fisotro, dia nanomboka niala tsikelikely ny mpianatry Jesosy. Eo amin'ny 17 dia nitady izay hisamborana an Jesosy ny namaranana ilay toriteny teo ankianjan'ny tempoly. Rehefa avy eo niala tsikelikely hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrindrandriny ireo jiosy rehefa niresaka tamin'i Jesosy mahakasika ilay vehivavy azo nijangajanga. Ary eto amin'ity mofinaina ity manomboka ary amin'ny 2:20 dia hitantsika tsara fa mefara tamin'ny fikasana hitorabato amin'ny Jesosy mihitsy zany. Ny tena marina ry havana dia zao, tsy zakan'ireo jiosy ny fahamarinana. Ary inona ny antsoina hoe marina? Ny marina eto dia ny fanehoana fa Jesosy Kristy avy amin'ny ray. Manomboka any amin'ny 2:20 dia hazavain'i Jesosy ny fanambarana Andriamanitra ny tenany tao amin'ny Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy lay Andriamanitra hita maso, lay Andriamanitra manakaiky ny olona, lay Andriamanitra tonga nofo, lay Andriamanitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao. Ary zany no nitadiavan'ny jiosy hamono azy satria heverin'izy ireo fa tsy mba ho tonga etỳ amin'izao tontolo izao mihitsy zany Andriamanitra izany. Hazavain'i Jesosy mazava nefa eto fa izy dia tena avy amin'Andriamanitra. Izy no fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Izy no Andriamanitra olombelona, manakaiky ny olombelona, mifanerasera amin'ny olombelona. Etsy ankilan'izay kosa dia hazavain'i Jesosy mazava mihitsy eto amin'ity mofinaina ity fa manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ray izy. Misy izay fifandraisana tsy takatra izao tontolo izao ary tsy hain'izao tontolo izao hazavaina mampifandray aminy amin'io Andriamanitra ray io. Ohatra eto dia ambaran'i Jesosy fa izy dia tsy mankalaza ny tenany fa ny ray no mankalaza azy. Izy tsy naniraka ny tenany fa ny ray no naniraka azy. Izy sy ny ray mifankalala ary mifankafantatra. Eny, tena misy fifandraisana mihitsy amin'izy Andriamanitra ray sy i Jesosy Kristy zanaka. I Jesosy zany fanambaran'Andriamanitra ny tenany, fa Andriamanitra kosa lay mankalaza an Jesosy zanany. Mazava zany ry havako fa tena mitafy ny maha-Andriamanitra azy mihitsy io Jesosy avy amin'ny ray io. Ary eto dia hitantsika tsara fa amin'ny maha-olombelona mety ho voafetra ny taona 50 taona, tsy amin'ny 50 taona akory ianao hono jiosy. Fa amin'Andriamanitra kosa, amin'ny maha-Andriamanitra azy, mihoatra lavitra noho izany izy. Efa nisy talohan'i Abrahama ary izy, ary Abrahama aza ravoravo nahita azy. Zao tsara ny fomba namalin'i Jesosy azy.
eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny dimapolo manao hoe fontsombola ary Abrahama de izy aho. Dika teny ombonana de miteny manao hoe fontsombola ary Abrahama de zao zay izy hatrizay ka ho mandrak'izay. Tsy voafetra ny fotoana lay Jesosy Kristy avy amin'ny ray, lay avy amin'Andriamanitra. Ambara zany fa miray fomba sy fiaina amin'ny maha-Andriamanitra azy izy sy ny ray. Tsy tokony mampisalasala antsika intsony arak'izany ry havako. Ny maha-Andriamanitra feno anio Jesosy Kristy io, miray fomba amin'Andriamanitra izy, mitafy ny toetra maha-Andriamanitra azy izy. Sika kosa hanaiky amin'izany maha-Andriamanitra azy zany, handray ny maha-Andriamanitra azy amin'ny finoana. Zany mantsy no nahadiso hevitra ireto jiosy reto, tsy nanaiky ary tsy nandray ny maha-Andriamanitra an' Jesosy izy, fa isika ankehitriny sambatra izay tsy nahita kanefa mino. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary havako, handray sy hiaina izany maha-Andriamanitra an' Jesosy, lay tonga olombelona, lay tonga nofo, lay manakaiky antsika kanefa tena Andriamanitra avy amin'ny ray, tena mitafy ny fomba ny ray sy ny toetra maha-Andriamanitra azy. Ny finoana no andrasana avy amintsika, ny fandraisana izany ho tena avy amin'Andriamanitra no andrasana amintsika tsiraray avy. Dia ho amintsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy, fa ho azo kosa ny voninahitra amin'ny maha-Andriamanitra azy. Amen. Ivavaka isika ry havako. Ry Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona ianao, mampiaiky izao tontolo izao. Eny, lay Andriamanitra nanakaiky anay, lay tsy voafetra ny toerana, lay tsy voafetra ny fotoana, izay de mino fa Andriamanitra ianao. Ary zany no iankofanay eto anatrehanao, hivavahanay Andriamanitra efa nahary izao tontolo izao ianao. De zany no angatahanay hanao fahariana vaovao aty anatinay indray, hanavao ny fiainam-panomponay sy ny fanoloran-tenanay, hanavao ny finoanay. Fa izany koa Tompo ny angatahanay eo anatrehanao, satria mino zahay fa mahay ny zavatra rehetra ianao. De entinay ambavaka eto anatrehanao, entinay ambavaka ireo izay marary, ireo izay mifanerasera amin'ny marary, ireo izay mikirakira sy miara-miaina amin'ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa, indrindra amin'izao fiparihan'ny valanaretina izao. Andriamanitra esoro ny tahotra ao anatinay, Andriamanitra fongory ny valanaretina, ny sorotraretina rehetra, vavaka ho an'ireo kristianina rehetra tratran'izany aretina mifindra, mampatahotra, mampemotra ny finoana izany. Ianao Jesosy ampahery azy ireny, amangy ny isa-tokantrano, ampiorina azy amin'ny finoana mandrakariva. Ary zany no angatahanay mba tsy ho levona ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy lay Tompo tianay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.